Mahakasika ny toe-java-misy amin'izao fotoana izao nanaitra ny maro ihany iny fanambarana izay nataony Fidèle Razarapiera tamin'ny andron'ny omaly iny amin'ny mahakasika ny hoe misy fofosahady ny iain'ny colonel Patrick izay filoham-panjakana amin'izao fotoana izao ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika ato anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovy hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharaha colonel Patrick no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Famelohan'izay dia andao horesantsika ny mahakasika an'izay colonel Patrick izay hatrany. Raha ny tantaram-piainany no horesahana amintsika amin'izao tapany voalohany izao dia toy izao manaraka izao. Ny colonel Mikael Randrianirina dia teraky ny 13 Aogositra 1779 tao Sevohipoty, tanànakely iray ao amin'ny faritra Androy any amin'ny farany atsimon'ny Madagasikara iny. Nandalo fiofanana atao amin'ny akademia miaramila tao Antsirabe izy, toerana nanehony ny fahaiza mitarika, ny fahitsina ary ny fitiavan-tanindrazana moa izany. Tamin'ny taona 1924 hatramin'ny taona 1924 dia notendrena ho chef région faritra Androy izy ka nandritra izany dia nanao ezaka tsy tapaka tamin'ny fitandrona ny filaminana, ny fampandrosoana ary ny firaisankina ara-tsosialy tao amin'ny faritra izay marefu io izay matetika tratrany haintany, kere ary ny fahantrana lalina mo amin'izay faritra atsimo izay. Taorian'izany dia voatendry komandiny bataliona tafika an-tanety ao amin'ny tanànan'ny Toliara izy, andraikitra ny tanterahany tampahendrenina sy fahavononana hatramin'ny taona 2024 ka nazahoany fankasitrahana sy fanajanana avy amin'ny mpiara-miasa sy ny vahoaka izay nahitan'izay ezaka rehetra vitan'izay. Ankehitriny ny colonel Mikael Randrianirina dia anisan'ireo miaramila izay taranaka vaovao izay manolo tena tanteraka amin'ny fitiavan-tanindrazana, ny fijoroana ho amin'ny fahaleovantenan'ny firenena ary ny fitandrovana ny soatoavana malagasy toy ny fahamarinana, ny fahatokisana ary fanompona ny vahoaka malagasy. No porofony izany nandritra ireny fihetsiketsehana izay nataony tanora Génération Z izay nangataka fanovana rafitra ary niady tamin'ny tsirariny sy tsy nanaiky lembenana hatramin'ny farany ireny satria nandray ndraiky ny avy hatrany izy niara-nidina tamin'ny vahoaka mba ahazona ny 13 Mai amin'izay mba ahafahana fahafahana izay. Vokatr'izay dia nahazo fahafahana tokoa ny vahoaka malagasy satria nahomby ny tolona ary niongana teo amin'ny fitondrana ny fitondrana Andriamatoa Andry Rajoelina sy ireo rehetra izay gouvernemanta niaraka taminy taorian'izay fahatezerana mafy dia mafy nasehon'ny vahoaka noho ny tsy fankasitrahana an'izay didy jadona sy ny teritery ary ihany koa ny fahantrana lalina izay miampy fangejana nahazo ny vahoaka malagasy tao anatin'izay fotoana lavabe izay. Midika izany fa tena olona tia tanindrazana raha i colonel Mikael satria ny azy dia ny Madagasikara mandroso sy ny fahafahana tanteraka amin'ny fangejana sy ny fanjanahantany amin'ny endriny vaovao no tena imatimatesany tao anatiny izany rehetra izany ary izay raha teo no antony mpijoroany nahatonga azy niady mafy hatramin'ny farany amin'izay hoe fiadina amin'ny tsirariny ary ny herisetra tao amin'ny vahoaka malagasy izay isan'ny tena tsy ankasitrahany satria ny tafika dia zana-bahoaka hoy izy hatrany ary tsy maintsy miverina amin'ny vahoaka. Tsy nankasitraka ihany koa izy ireo herisetra izay nataony mpitandro filaminana zandary tamin'ireo vahoaka marobe izay niady amin'ny tsirariny tao anatin'izay fitokonana ampilaminana izay nataon'ireo vahoaka sy ireo mpianatra marobe manerana ny nosy nandritra ireny fihetsiketsehana ireny. Ka teo indrindra no nahatonga ny miaramila avy hatrany nandray ny andraikiny tao anatiny izany rehetra izany. Eo anatrehan'izany rehetra izany dia maro sahady ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao. Ao moa ireo zay mandefa resaka amin'ny hoe sodea ambany teo ihany no hiverina
fa saritsary niady fotsiny ny zava-misy amin'izao ankehitriny izao indrindra fa taoriny fanendrena ilay prime ministre vaovao dia voamay aza mandeha ny resaka etsiroa fa mbola ry zareo teo ihany no mibaiko sy mikomandy an'izao fitondrana amin'izao ankehitriny izao ary mbola ny frantsay ihany indray no ambadika an'izao rehetra izao satria izy ireo no mahafantatra ny olona izay tian'izy ireo ho apetraka ho atao saribakoly eo indray hoy ny sasany. Tao anatin'izany dia nanaitra ny maro ny fanoen-kevitra ny Fidèle Razarapiera izay solombambaoaka voafidy tany Ambatondrazaka tany tamin'ity herinandro ity. Ho vonoina sahala amin'ny colonel Ratsimandrava, i colonel Mikael ary 20 miliara ariary no manana hanaovana an'izany ho isatrany. Io ny resaka mandeha amin'izao fotoana izao. Tsy resaka mandeha na honohono fa tena misy ny fikasana ifofony ainy colonel Mikael ary 20 miliara no sandany fikasana hamon'ny filoham-panjakana io ho iatran'ny solombavambahoaka Fidèle Razarapiera raha nandray fitenenana teny amin'ny teny miram-pirenena tamin'iny andro ny omaly iny. Nanaitra ny maro izany fanambarana izany satria raha izany volabe izany no hanakaramanina olona izay ifofony ainy colonel Mikael Randrianirina dia mahasadaikatra ihany ny mandinika azy. Izany tokoa ve ny tena fitiavan-tanindrazana raha tena misy tokoa izany rehetra izany sa inona no tena tanjona amin'ity Madagasikara ity satria mantsy mbola maro ireo zay tsy maty volavon-kibo sy ireo zay tsy maty manota eto amin'ny tany sy ny firenena ka noho izay dia tokony ho fongorana hatramin'ny fakana izy ireo fa tsy misy avela mihitsiny ireo zay tsy maty manota sy ireo milisy isan-karazany izay miforona etsiro amin'izao fotoana izao satria efa nandesa ady moa ny resaka an'izay milisy zay amin'ilay hoe maro ireo zay milisy zay nofanny Andriamatoa Mamaravatomanga nandritra ireny fitondrana teo aloha ireny ary isany voatontonona matetika ao anatin'izany ireo milisy izay mpiamby ny tanànany sy ireo milisy izay mpiambina azy manokana izay voafana manokana tao anatin'izany rehetra izany ka tokony ho fongorona hatramin'ny fakana izany rehetra izany ary tsy misy olona tokony ho avela izay hampiasa na koa hitazona basy anohany mba hialana amin'izay hoe famonoan'olona na ihany koa fifofona ny ain'ireo mpitondra izay tena tia tanindrazana sy vonina hanova rafitra amin'izao fotoana izao satria raha izay no tanteraka dia miverina amin'ny taloha ihany isika amin'ilay raha Ratsimandrava tamin'izany fotoana izany izay tena mbola manjavozavo ity resaka ity mandraky tiny androany ka haingane tsy verina izany ary haingane mba handray andraikitra izay tandrify azy avy ny mpitandro filaminana rehetra raha toa ka tena fitiavan-tanindrazana ny zava-misy. Izay moa no masaka azona roso tao anatin'ity video ity ka misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.